hoe fanabeazana olo-pirenena manaitra ny seny mikasika ny fikarakarana ny fifidianana. Zay Ivato mijaly noho ny faharatsiana sy ny tsy fahampiany fotodrafitrasa amin'ny mpianatra. Varotra fambolekazo Marooko Boeny sy 100 ny velaran-tany otootony afo. Mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity arivany talata fa 4 ny volana oktobra ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba onao izay manaraka izany indray amin'izao ariva izao ary manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Efa nanomboka ny voalohany volana oktobra teo ny fanisana ny mpifidy eto Madagasikara anovana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Ny ankamaroan'ny olona sendranay sy nanontanianay anefa dia tsy mahafantatra akory ny atao hoe fanovana manontolo ny lisitry ny mpifidy na iny antsoina ihany koa hoe ny refonte totale de la liste électorale. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Ny voalohany volana oktobra teo, nisy ny hetsika nokarakarain'ny seny teo amin'ny paroviana Analakely ho fampahafantarana ny fanomboana ny fanisana ny mpifidy. Efa nanomboka tamin'ny fotoana io araka izany ny fanisana andrafetana vaovao indray ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara. Antsoina ihany koa hoe refonte totale de la liste électorale. Saingy hatreto, efatra andro izay, maro amin'ny olona ny tsy mahafantatra akory ny atao hoe fanovana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Efa nare ihany ka ohatra tsy milamina tsy mifandray zareo. Tsy mitovy zany le fomba eo amin'ny mpanohatra sy ny anina hoe ilaina le refonte. Fa ina fandraisanao an'ilay hoe refonte ka? Ny lisy mpifidianana tsy zay tena amoarina daholo. Ka tokony ilaina ka, tokony atao iny arahana ka, tokony. Dia efa nisy nanisa be teny fokotarinareo? Teo mbola tsy fantatro tsisy nandalo. Za tsy dia maraka vaovao. Fa raha hoanao ve nefa ilaina le atao hoe fanisana manontolo ny mpifidy? Ilaina raha mirariny sy ny intsiny. Le fanisana n'le isa mpifidianana. Raha mirariny sisiny ahoana ny tianao teneny? Raha hoe tsy misy le hafa ankoatran'le tiako zany milaza le izy e. Ie, fantatry. Ahoana fahafantaranao azy? Le ampidirina ho ino ty zay hifidy? Tsaiky njaika. Tsy hainao ve? Fa efa nisy nanisa ve nareo samby? Mbola tsisy nanisy. Mbola tsisy. Dia enao ve nefa mazoto raha ohatra hoe misy manisa hiditra anaty lisy mpifidianana? Ie, mazoto. Fa efa mifidy foana ianao hatramin'izay? Ie, mifidy. Indraindray fa indraindray tsy mifidy. Fa ao anaty lisy mpifidianana foana ianao? Dia raha aminao ina mahazava-dehibe mety hoe mahatafiditra anao anaty lisy mpifidianana? Satria za olona tokony hifidy vahoaka tokony hifidy dia mila tafiditra anaty lisy mpifidianana. Fahafantarako anazy mba hisian'ny mangarahara zany eo anaty olona iray izay andray fifidianana na ao anaty lisy mpifidianana. Zay. Tany aminareo efa nisy fanisana? Mbola tsisy hatreto aloha. Raha hoanao inona no mety mahazava-dehibe an'ilay hoe tafiditra anaty lisy mpifidianana ny olona? Ny mahazava-dehibe ny hoe tafiditra anaty lisy mpifidianana ny olona iray mba ahafahany manana ny zo hifidy amin'ny mangarahara. Ao. Ianao ve efa mifidy foana hatramin'izay? Efa mifidy foana hatramin'izay. Tanaty lisy mpifidianana foana zany? Tanaty lisy mpifidianana foana. Aharitra 3 volana ny fanisana mpifidy. Tsy farana kosa ny fandraisana fanoratana anarana ao amin'ny rejistra raha tsy ny 10 ny volana Jona 2024. Ny lisitra ivoaka manaraka eto araka izany no hiasa eto Madagasikara mandritra ny 10 taona manaraka indray araka ny lalana ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Nanao fanambarana na avy eo anivo ny KMF no hoe fanabeazana olo-pirenena mikasika ny fizotra ny fanovana manontolo na ny fanavaozana manontolo ny lisitry mpifidy sy ny hetsiky ny fitetezam-bohitra tsy ampy ny fampahafantarana mikasika ny refonte totale ny lisy mpifidianana ka iantsona izy ireo ny fandraisana andraikitry ny senina ny commission électorale nationale indépendante. Fanadihadiany avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Andro faha-efatra tokony hanombohan'ny fanisana ny mpifidy izay sahany ireo mpanisa mpifidy no raisin'ny seny tamin'ny alalan'ny ratsamangaika ny manerana nosy androany araka ny fanambarana nataon'ny KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena. Raha ny zava-misy anefa dia tsy tomombo anaraka ny tokony izy izany fanombohana izany, tsy niara-niainga ny fanisana ny mpifidy
Maro ireo mpanisy mpifidy tsy mbola afaka nanao ny asany noho ny fahatarana fitaovana anaovana izany avy amin'ny CENI Vohibe. Ny fitsidihana natao teny anivon'ny CED na ny Commission électorale du district fa nisy maro ny tsy nanomboka ny fanisana ny mpifidy. Ny voalohan'ny volana Oktobra 2022 voatondro anomboana izany. Hatramin'ny androany tsy ampy ny fampahafantarana sy ny fananganan'ny olom-pirenena ity hetsika ity amin'ny alalan'ny hainy vaky jery. Iveran'ny fikambanana KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena fa ny fampiasana tambazotra sosialy toy ny Facebook izay tsy mahakasika afa-tsy ny latsaky ny 10 isanjaton'ny malagasy dia tsy ampy ampitana hafatra amin'ny fanisana mpifidy toa-tony. Noho izany, manaitra ny avy eo anivon'ny CENI mba hanao izay ampahomby izao fanavaozana manontolo ny lisitra izao ka tsy hanao ambany zavatra ny lafin'ny fanentanana sy ny fifandraisana ary ny fanabeazana. Manangany koa antsika fiarahamonim-pirenena miantsehatra eo amin'ny tontolon'ny fifidianana hanao izay vitany amin'ny fanaraha-maso fanentanana ny olom-pirenena indrindra ny vehivavy sy ny tanora. Mahakasika ny fanomezana karapanondrom-pirenena ho an'ireo tsy manana izany. Mahabe resaka sy tsy mampitovy hevitra ny ankolafikery samihafa ny fanatanterahana izany noho ny antony maro. Ny fomba entina manatanteraka izany no tokony ampiadiana hevitra hialana amin'ny fanararotana samihafa fa ny fanomezana karatra hialohavan'ny fanomezana kopia na jugement supplétif dia zo fototra ananan'ny olom-pirenena. Ilaina tokoa ho amin'ny hahafahan'ny olom-pirenena hisitraka ny zony. Ny fikambanana KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena dia tsy miombon-kevitra amin'izay mety ho endrika kajikajy politika ikendrenina tombontsoa manokana. Manantena koa fa tsy ho loharanona osika sy alatra amin'ny fifidianana ho avy ity hetsika ity. Ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena dia mampirisika ireo voakasiky ny disadisa mba hifampiresaka hitady izay alavy ity hetsika ilain'ny fahafianon'ny maha olom-pirenena ity. Ny fanaraha-masina atao teny fotony hatreto no ahitana fa misy lamina noraisin'ireo mpitondra ny fotony handrindrana ity hetsika ity. Misy ihany koa anefa ireo olom-pirenena manararaotra ankafetsena izao hetsika izao mba hahazoana karatra amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Fihetsika tsy mendriky ny maha olom-pirenena vanina izany. Eo anatrehan'izany dia manainga ireo mpanao fitsarana amin'ny tety vohitra sy ireo manana andraikitra amin'izany toa ny sefo fokontany ny eo amin'ny komuna, ny lehibe ny distrika na ny filehovana, ireo vavolombelona ary mpanamboatra karatra ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena mba ho malina tsara eo am-panatanterahana izany asa izany ho amin'ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Antananarivo 3 Oktobra 2022 ny Birao Nasionaly. Nanao fanambarana androany teny amin'ny FUB toerany teny ampasan'ny malo ny avy eo anivo ny antoko APM na ny antoko politika madio ny ompany indrindra mahakasika izay fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy izay hatrany sy ny izay mety ho ahiainy amin'ny asan'ny CENI izay fanambarana izay. Ravorafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Andraikitry ny CENI no mampangarahara ny lisitry ny mpifidy ny avy amin'ny antoko politika madio. Nalampy ny fanambarana natao lehibe ny tokotiako Madagasikara izy ireo izay manentana ihany koa ny olona hisoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy mitaky ny mangarahara sy asa mirindra amin'ireo ratsy mangaiky ny CENI ary ny fametrahana teknisiana sy olon-tenany antoko politika amin'ny fanaraha-maso ilay rindra baiko na logiciel ampiasaina amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy vaovao. Fanatraran'ny CENI ny ilay ataontsika hoe deadline zany. Satria ao anatin'ny article 4 n'le décret numéro 2022-667 dia ao amin'ny article 4 hoe mila tratra ka hatramin'ny 10 Jona 2024 io lisitry ny mpifidy io. Dia eo amin'le hoe fahatokisana na tsy fahatokisana dia anjaran'ny CENI no manao ny mangarahara sy hoe asa mirindra an'io resaka refonte liste électorale io. Le fomba fiasan'ny CENI zany no mila hoe mangarahara. Taizan'ny CENI manahoana amin'izao fotoana izao ny fomba fiasan'ny CLRE nandritra an'izay 3 andro na 4 andro nanomboan'ny refonte liste électorale efa nanomboka tsara ve ireo agent recenseur ireo efa nahazo tablette ve ny agent recenseur tsirairay isaky ny fokontany eto eraky Madagasikara. Antoko politika maro no efa nitsangana sy laza ny ahiahin'izy ireo mahakasika ny refonte ataon'ny CENI nanomboka ny 2 Oktobra teo. Ny TIM, ny RMDM, ny MMM ary ny APM izay samy niombon-kevitra fa tsy azo itokisana ilay logiciel ary misy mangataka ny anaovana audit izany aza. Tsy mbola nisy kosa ny valiteny mazava avy tamin'ny CENI mahakasika izay fanaovana audit izay.
Ambara teo an-trano moa dia miditra amin'ny andro faha-efatra androany nanomboana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny fidy eto Madagasikara teny anivon'ny fokontany. Maromaro sady anefa ny olana hita tao anatin'izay fotoana fohy izay, na io ara-pitaovana na io ny resaka fandaminana fotsiny ihany. Ravirazafa Mahina sy Tahiriny Anatrany. Mpanisa mpifidy miisa 2 no manatanteraka ny fanisany eto amin'ny fokontany manaritsy ho Atsilalana miaraka ampiasa ny CNRE miisa 2 avy eo amin'ny fokontany. Tsy araka ny lambaran'ny seniny iainan'izy ireo fa miasa amin'ny penina sy taratasy amin'ny fanavaozana ny asa fa tsy tableta araka ilay fampanantenana. Dia mbola tsy misy aloha ny tablety hatreto no ampiasan'ireo agent recenseur ireo fa resaka boky fotsiny no entina miasa zao. Ny ao anatin'iny boky moa zany dia ny ao anatin'ny kara-panondro manontolo adika tanteraka ao anatin'iny boky iny. Ary misy koa ny eo amin'ny carnet ampokotany misy tafiditra ihany koa. Dia avy eo misy sosy anankiray omena an'ilay olona izay voasoratra anarana, manamarina fa tena voasoratra anarana ao anatin'ilay lista tokoa izy, ary anamarinany rehefa tonga ny fivoahan'ny listim-pifidianana hoe efa voasoratra ny seny zahay tamin'ny andro fanisany. Dimampolo isan'andro eo no olona vita fanisany eto anivon'ny fokontany. Tsy aterina avy hatrany any amin'ny toerana izay efa voafaritra nefa ireo anarana voaangony ireo fa miatra andro maromaro. Ny boky aloha hatreto isaky ny hariva zany le agent recenseur manao cahier récapitulation ry zareo dia mandefa tatitra any amin'ny district izy, fa ny fanaterany zareo ny boky hatreto isaky ny tapa-bolana isaky ny 15 jours. Etsy ankilany manararoatra misoratra anaty listim-pifidianana ireo mponina ety manaritsy ho Antsinanana izay sendra manao taratasy ato amin'ny fokontany. Tena andeha hanao résidence ny tena tongavanay eto dia zaranay aratratra eto le mpanoratra anarana dia mba vita lisy satria miasa mandraraha koa tsy voatery hoe ao an-trano foana. Za aloha hatramina fenon'ny taonako 12 taona dia mifidy foana satria adidy amin'ny maha-olom-pirenena le izy ary ny tanako ny tanora rehetra mba tsy avela hoe ho an'ny zoky olona ihany izany fifidianana izany fa no avintsika neny ao anatin'le izy. Misy kosa ireo fokontany tsy mbola ahitana agent recenseur na mpanisa mpifidy. Ireo nanontolonay izao ny safidiny tsy hiteny satria tsy nahazo alalana ny lazany tena misy mahakasika izay fanisany izay. Nanambara ny mpikatroka tia Maotoliara fa mijoro ary vonona anaraka ny toromarika izay napetraka amin'ny anatanterahina ny fifidianana ho avy. No amafisin'izy ireo fa hafa ihany ny fitaom-pitondrany marika Ravalomanana ka miandry ny vahoaka anarina indray ny firenena. Fanampanazavana. Zahay tsy anisiha vonina hanohanao président marika Ravalomanana satria mahafaly anay ny fitondrahanao teo taloha. Eka zahay tao amin'ny commune Ankiloaky zahay mijaly satria nanomboka tsy nitondrany ravagna omby tsy misy naomby mijaly ny vahoaka tsy manam-piahy. Ato anatiny ity fanadiadiana manaraka ity kosa no amtina ny Germano Menjanahary sy Andry Rakoto malala amintsika ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Isan'ny voaresaka nandritra izany moa ny Raramia mitany Toamasina. Raha ary izay fanadiadiana izay. Ankoatra ny fanentanana momba ny coronavirus dia noresana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ihany koa androany ny variole de change izay azo avy amin'ny Rajako izay efa mianaka amin'ireo firenena tsy lavitra any Madagasikara na dia tsy mbola misy eto amintsika aza ity aretina ity. Mila mitandrina ny vahoaka malagasy hoy ny solombavam-bahoaka satria betsaka ny aretina paritaka eto amintsika. Raha ny fantatra mantsy dia 170 no isan'ny olona fantatra fa mitondra ny tsimbokaretina VIH/SIDA ao amin'ny distrikany Moramanga raha ny vaovao azo. Tokony tandrina mafy dia mafy itsika satria SIDA dia aretina manaranaka sy mora mifindra. Ary tsy apozona akory satria raha ohatra any amin'ireny restaurant, any amin'ireny hotely, sanatrin'izany misy akizy misaka miasa ao zany kamaratra dia manasa an'ireny vily ireny na miservira olona dia misy voatetina raha kely fotsiny le zavatra tsy voadio tsara dia makany amin'ny sakafo le olona dia efa tonga izay zavatra izay. Mazava ny fanazavana nandritra ny fampelezan-kevitra nataon'ny Rajoelina fa atao mitovy amin'ny Miami any ivelany ny Ao Tomasina. Mpandainga tanteraka io filoham-pirenena io ho hiatrany ny fandaharana androany. Nitenenina tamin'izay fotoan'izay koa dia tenenina hoe ambatona zaka atao mitovy amin'ny Paris
ka tsy haiko le pari ambatondra za koa na misy hoe pari malagasy ko ve sa ahoana de ona indray no atao fanalavana le pari indray fa ny alo miaiko mana miaiko manao fanalavana de hoe le PEM de hoe problème mety Madagasikara zay le PEM zay fa tsy plan d'émergence de Madagasikara fa problème mety Madagasikara zay fa le pari tsy haiko hoe ahoana fomba anoizana an'ilay fanalavana le pari na avoakan'ny gazety anankiray mpiso isan'andro izy de hoe un menteur avéré. Tsy misy afa-tsy ny famitam-bahoaka no ataony mpitondra ankehitriny io, hoy kosa ny mpamakafaka politika no sady mpanentana ny fandaharany. Tsy miamivelively no olana ho an'ny vahoaka malagasy izao, fa ny tsy fananan'asa sy ny fiakarany ny vidim-piainana. Fa ato tonga de nandingana be mihitsy hoe tena tonga de ilay be ianareo. Le olona nefa na ny fiainany ara tsy mbola afaka mieritreritra sy ny azaka hoe inona moa ty miami ty. Ka na ny teny aza le filoham-pirenena hoe miami ohatra ny any États-Unis, ndray mpimasy eo tsisy miami États-Unis, izy ihany manohatra ny zavatra nambarana. Zay ny tsy mampitovy an'le olona ny omana hitondra fanjakana sy le olona par accident tonga teo amin'le fitantanana firenena noho ny crise ny 2009 ahafahana mitronga ny Andriamatoa Marc Ravalomanana de miposaina Iany Rajoelina hanongana azy. De nahazo an'le tsiron'le fanjakana de nitohizany tany an'le filohan'ny tetezana Italy izy, de nitohizany taty amin'ny 2014 taty le izy amin'ny alalan'ny olona napetrana na tiana na sy tiana, zay ny tantaran'ny SVM. De nitohizany taty amin'ny 2018-2019 tam'ilay fiarahana tamin'ny 73 député, zay objectif samy hafa tamin'izany. Azon'le fanjakana fa sy tadidiny ayany teny zavatra ohatran'izao koa tamin'ny Tomasina. Tsy vao androandy no nilaza lainga tahaka izany teto amin'ny firenena ny filoha ankehitriny io, ho hatrany ny fandaharany. Isan'izany ilay fampanantenana, hofidinan'ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro, saingy tsy hita hatramin'izao. Nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny toeram-ponenana. Maro amin'ny malagasy no mbola tsy manana toeram-ponenana ara-dalàna mifanaraka amin'ny maha-olombelona raha ny eto Antananarivo fotsiny resahina. Anisan'izany sy ny any amin'ny fokontany Ambodiady sy ny any Andotapenaka. Misy amin'ny fianakaviana no tsy manana toeram-pivoahana nandritra ny 20 taona. Mialy rary nombana sy Tokotry Marolahy. 70 isanjato ny trano eto Andrenivohitra dia vita amin'ny biriky tanimanga avokoa. Anisany mipetraka amin'ny trano vita amin'ny oakory io, ny ankamaroan'ireo mponina mipetraka eny amin'ny fokontany Ambodiady sy Andotapenaka. Olana goavana amin'ireo tokantrano sasany eny an-toerana ny tsy fananana trano fivoahana. Iray amin'ireo tokantrano miaina nandritra ny 20 taona, atao anatin'izany ny renim-pianakaviana iray sy ny ankohonany, izay avy any Ambatondrazaka tonga mitady ravinahitra eto Antananarivo ary manofa trano eny Andotapenaka. Nambarany fa ny tompo-trano mihitsy no tsy manaiky ny hanorina trano fivoahana na kabone eo an-tanàna. Tsy izy ireo ihany, fa fianakaviana mpandova sy tompo-tany ao amin'ny fokontany Ambodiady ihany koa no tsy manana izay trano fivoahana na kabone izay, noho ny tsy fanaiken'ny sefim-pokotany ny hanorenana izany ao an-toerana. Manofa zay. Mampiatanay amin'ilay izy ilay izy trano biriky fa tsy trano hazo dia mety aminay satria izay kely anaka dia mety aminay ilay izy. Tsisy WC. Fa ilay tompo-trano mihitsy no tsy manamboatra. Zaly mihitsy satria aty amin'ny aty mivoaka fa mipetraka efa mpamifainy olona amin'ny trano tsisy WC. Ka ilay hofa-trano aty nge lafo e. Fa ilay ao mbo telo alina dia mbo mety aminay satria ilay vadinay miasa amin'ny apipaly manao lalana sekalinina ireny. 4 alina, 5 alina, 9 alina ety aminay tanàna aty. Efa 20 taona no nahatongavanay tety. Tsy mety ilay izy fa izay araka atahoana ny tena mpanofany aty fa tsy tompo-tany. Misy anay ihany Ambatondrazaka e. Moa izay sahiran-kerana dia te ody mihitsy fa saingy hoe tsy afaka. Biriky tanimanga, safidy izay mba mafy dia tsy mianjerana tonga ranodrano be. Tena lafo. Raha mividy biriky iray izao anao amidin'ny olona 520 ny iray. Izay tsy manana WC zay satria tsy avela fokon'olona anaovana WC iny moron-dalana aminay iny. Dia sanatria zany izay raha ohatra sanatria hoe poritra dia mamonjy any amoron'ny kopa, any morona anony, any no mandeha. Fa nanorina izay dia nasian'ny président totofana hoe tsy azo anaovana WC iny lalana. Mandoto tanàna ao tsy mety aloha aminay. Izay ny olona mandoto tontolo iainana. Ankoatra izay, mitaraina ihany koa ity renim-pianakaviana ity satria tsy mba anisan'ireo nisitraka ireo karazana fanampiana atao ny tosika fameno avy amin'ny fokontany misy azy izy sy ny fianakaviany. Tamin'ilay tsaboana teo izay ny tena tsaboana, fokontany Toroana Andotapenaka izay.
dia nisy nefa ny fizarana vary tsy mbo nahazo izay, misy ny fizarana an'ilay vola tsy mbo nahazo izay, nisy indray ny volan-jaza tsy mbo anisan'izay. Tena mbo manao adidy ihany amin'ny fokontany nefa tsy mbo anisan'ny olona. Ny komity ny président no mahatonga ilay izy, misy manodina akitrano an-trano ny komity mihitsy mahatonga izay. Aman-taonany maro no efa nijaly noho ny faratsiana sy ny tsy fampiny fotodrafitrasa ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny CEG Ivato. Mitaraina ny tompon'andraikitra noho ny tsy fisian'ny fanarenana nandritra ny taona maro, ahafahan'ny mpianatra manohy fahalalana amin'ny ara-dalàna. Nanapa-kevitra ny anamboatra sy anarina ny fotodrafitrasa simba sy tsy miasa intsony moa ny avy eo anivo ny komina. Mialy Rarinombana sy Tokra Marla Ajany. 700 nisan'ireo ankizy manohy fahalalana eto amin'ny CEG Ivato. Misy edra olana efa aman-taonany maro izy ireo noho ny faratsiana ireo fotodrafitrasa eto an-toerana. Misy amin'ireo efitrano fianarana no efa tsy afaka nampiasaina intsony tao anatin'ny roa taona izao. Eo ihany koa ny tsy fahampiana ireo fitaovana isan-karazany ahafahan'ireo mpianatra sy mpampianatra manatanteraka ny fampianarana. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny zava-misy araka ny nambarany Talinjekoly. Tsy resaka fotodrafitrasa ihany no olana eo anivon'ity CEG ity, fa mbola manana olana goavana hafa ihany koa izy ireo. 2010 zany nisy ny extension moa zany fa tsy fanarenana fa nanaovana sala anankiroa. Raha ny tena izy dia tsy azo ianarana daholo ny efitrano rehetra, fa tena tsy azo ianarana intsony zany zao dia efitrano anankitelo na janona mihitsy zany tsy ianarana intsony. Dia ny plafond ihany koa atahorana hoe sao dia mianjera amin'ny ankizy. Dia ery ivelan'ny sekoly moa zany misy sala nomeny commune izay tena tsy azo ampiasaina intsony mihitsy. Ny effectif zany tamin'ny titoantilo zany dia 570. Raha oharina tamin'ny herintaona zany niena satria tamin'ny herintaona 500 sy arivo. Tsy atoko intsony ny ray aman-dreny hoe izao ve ny fianarana ianaran'ny zanakay. Dia izay zany anisan'ny tena hita hoe nampihena an'ilay mpianatra miditra eto aminay. Atao hoe olana tena olana sedraina eto zany eo aloha zany eo amin'ny lafin'ny rano. Tsisy rano eto amin'ny CEG. En fait nisy rano ihany taloha fa tsy nandeha intsony ilay sinibe an-drano eto akaiky eto. Manarak'izay W zany tena fa be da be mihitsy ny simba. Dia tsy ampy ihany koa zany W dia lasa manao 3 manao 4 parbon ny ankizy. Dia ny mpampianatra satria vu les effectif ny ankizy miditra eto aminay zany mianatra eto aminay dia ny mpampianatra tena tsy ampy. Tsy nitaza-potsiny ny fahoriana mahazo ireo mpianatra ireo eo anivon'ny komuna afa nanapa-kevitra ny anamboatra sy anarina ireo fotodrafitrasa dia ny fanamboarana ireo efitrano-tsekoly rehetra izany. Efa nisy ny lamina napetraka ahafahan'ireo ankizy manohy ny fianarany mandra-pahavita ny fotodrafitrasa araka izao fanazavany ny ben'ny tanàna izao. Ankoatra ny lalakely eny Antanimbary izay mandeha izy ireny ary azo ny anjarany ihany koa ireo fokontany izay mbola tsy nanaovana ireny fotodrafitrasa ireny dia eo ihany koa ny anamboarana ny trano-tsekoly CEG eto Ivato. Mety isy ny anontany hoe ao anatin'izao fidiran'ny mpianatra izao ve no anaovana izany fanamboarana izany, aiza no ianaran'ny mpianatra. Efa nisy ny fifampidiniana teo amin'ny tompon'andraikitry ny sekoly sy izahay mpitantana eto anivon'ny komina afa misy trampokon'olona izay malalaka tsara atao anatin'ity komina ity mazaka ireo mpianatra ireo dia tsy maintsy ho afindra eny anivon'ny trampokon'olona zany ny ianaran'ny mpianatra atao anatin'izany komina Ivato izany. Raha tsy misy ny sampona dia amin'ity volana oktobra ity no anombohany ireny karazana fotodrafitrasa izay ho apetraka atao anatin'ity komina Ivato ity. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no hitondrako aminao ny eny Andralanitra eny, toerana fanatobiana fako ho an'ny komina Antananarivo sy ny manodidina maro. Fantaro fa maro ny malagasy no mivelona amin'ny fanatobiana fako eny Andralanitra, manodidina 5,000 eo. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. 4 kilometatra mialan-drenivohitra no misy ny fanatobiana fako eto Andralanitra. Midadasika amina toerana manodidina 8,1 hektara eo. Mizara 4 antsoina hoe bokla ny fanatobiana fako eto. Fako, vovoka, setroka, loto, fofona izay no misy iainana eto amin'ny mahafanatobiana fako azy.
saingy malagasy manodidina ny 5,000 no mifandimby miasa sy mivelo leto. Mizara amina fokotany 3, ambany ala, ankady efajoro, ambohy mahavalaka. Misy ny miditra amin'ny 7 ora maraina, mirava amin'ny 3 tolakandro, miditra indraina avy amin'ny fokotany manaraka, miasa mandra maraina, dia mifandimby toy izany isanandro. Efa manana lehibe ry zareo eto, antsoina hoe Tangalamena. Izy no Tangalamena eto, antsoina hoe Dadapiera. Teraka teto, lehibe teto, ary eto mihitsy ny moniny. Tsy toy ny olon-drehetra izy, izay mody rehefa vita ny asa ohatra, fa ato amin'ity trano eto Andralanitra, eto afovoan'ny fako eto mihitsy no mipetraka. Ato ny matory, ato ny mahandro. Nanomboka 10 taona izy no efa noentiny ray aman-dreny ny asa teto. Efa 12 taona izany izay no efa teto i Dadapiera. Andralanitra no namelomany zanany 4 mianada, izay efa tafitany avokoa, saingy naleo ny safidiny petraka eto ihany. Manao arina fandrehitra ny asany, ary manangona fako izay mbola azo amidy toy ny lamba. Kiritaka zany maka sahala amin'ny hoe tavoangy, arnoma, vy, sahala amin'ny brocatera reny, zay zany zavatra asa ataonay zany, zay ny velomanay. Ny fiarahamonina moa agny ihany io satria tsy hita io fa sonjy loasa ontsy loza zay amarara dia misy rasototra ihany ny sasany. Ankoatra ny Dadapiera, olona manarivony hafa no mivelona sy miasa eto. Amin'ny alalan'ny fanangonana arina, tavoangy, taolana izay misy mividy isakilao isanandro. Pikiritaka ny fiantso azy ireo, hatramin'ny zaza no hita eto avokoa. Efa zatra ny fiainana eto izahay ka tsy mbola nisy fotoana nahazo aretina teto, hoy ny fahatokisany izy ireo. Kiritaka mikao amin'ny zordira-rina avy any Antananarivo etina ty io, dia ao anatiny io maka misy sarbo ao, taolana, kapoaka, plastika, tavoangy ihany koa, tavoangy vera reny. Dia reny efa misy maky aty, ny avy any Ambohimandroso zao maka ny taolana, dia alainy zareo 300 kilomany taolana. Dia le tavoangy sarina, tavoangy sy ny tavoangy vera sy ny kapoaka, kapo be mantsy nanaovana ny angombo zany. Ie, dia io moa vidiny io kizara raha mahazo eo amin'ny 700 farafabetsaka, fa tsy dia misy vidiny loatra. Dia eo amin'ny ohatrin'ireo zany ny azo raha paraparivin'ny andro ety Andralanitra. Amin'izao zao efa tsy mamelo intsony raha misy dia misy zao eo amin'ny 9,000 na 7,000. Zay miparivy ny andro, miala tonga amin'ny 10 maraina dia mody amin'ny 4 sasany. Aizy nareo mipetraka? Etsy amin'ny operetsy ambony etsy zay mipetraka. Efa ty foana zany miasanao nandritra? Ty foana ny asanay nandritra ny eo amin'ny 20 taona mahery eo zany zao zay. Na ny mpianatra raha dia eto ihany koa ny angalana nokolazy ny ampidirany eo amin'ny opera. Dia manahoana tsy manany amin'ny fahasalamana, ny setroka ny loto ve nareo manahoana zany? Hatramin'izay kosa aloha teto nisy ny choléra, nisy ny covid, nisy ny rehetrarehetra. Sy mbola nisy teto fa be mangovotra tamin'ny taloha be izay ihany zany mba nisy tety. Fa ny aretina ankoatran'izay ohatran'ny hoe misy fitahiana manokana mihitsy ny olona dia tena tsy mbola nisy kosa aloha ny olona avy aty voan'ny zany aretina rehetrarehetra zany. Tsara ny fako fa mahazahoana zavatra betsaka. Ohatra hoe taolana, sarbo, betabe zavatra reny hoe kapoaka, sase, klasiko. Dia mba misy fidiram-bola ihany ve ilay izy sa mahavelona ihany? Mahavelona ihany io ka. Dia manahoana tsy matahotra avy amin'ny fahasalamana hoe ny loto, ny setroka, ny masoandro? Zay tahian'Andriamanitra isan'andro izay tsy maninona zany. Anisan'ny mampitaraina ny mponina manodidina ety ny setroka teraka ny fanatobiana fako. Tena masetroka aloha eto ary manepitra mihitsy. Tsy lavitra eto anefa, fa dia eto amin'ny vavahadina Andralanitra mihitsy no misy ny sekoly Mopera Pedro, izay zaza avokoa ny mianatra ato. Tsy ampirehetina anefa ny fako raha nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivony SMA na ny Société Municipale d'Assainissement, fa Anton Rono mahatonga azy. Na izahay raha sanganiana amin'ity setroka ty misy antony anankiroa ny mahatonga ilay setroka. Voalohany aloha ilay antony voajanahary anatin'ny hafanantsika zao nahatonga amin'ilay hoe canicule. Io fako io misy gaz mivoaka vao aminazy antsoina hoe méthane. Dia io méthane io rehefa fanena amin'ny oxygène
dia mahazo le température le canicule dia mirehatra dia mame otrik'afo zay mahatonga le afo tsy misy lehilahy fa setroka be fotsiny. Iny le setroka tena mampijaly antsika. Faharoa indray le ataon'olombelona vokatry ny asiparana voalohany misy an'le olona manodidina aty tsy faly amin'le rafi-piarahamonina zay mipetraka. Tiana eo samy mpiarahamonina aminay zay mivelona anaty fako ary manana fitsipifezana fampifezany zareo fa tsy faly amin'izay zareo dia doran'le fako. Misy dia tsy faly amin'le rafitra sy fandaminana ataon'ny mpiasa atao amin'ny SMA dia dorany ihany koa le fako. Amin'ny fotoanany mahitany toy izao, zato eo ny fivezivezena ataon'ny fiarabe mpitatitra fako eto. Samy mitondra fako manodidina 5 taonina eo. Izany hoe 300 hatramin'ny 500 taonina eo ny fako atoby eto isan'andro. Tafiakatra hatramin'ny 300 taonina kosa izany rehefa fotoam-pahavaratra. Efa misy ihany ny ezaka amin'ny fanodinana fako eto, saingy mbola vitsy ny mahafantatra azy. Maro ny resaka voizina ankehitriny fa efa nisy ny fifampiresahana sy ny tsodrando mialoha ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny lapan'ny Manjakamiadana. Manoloana izany indrindra, nilazana avy amin'ny antenimierana Andriana eto Merina izay tariny profesora Raymond Ranjeva fa tsy nisy ny fifampiresahana ary lavin'izy ireo ny filazana fa nahazo tsodrando ny fikitiana ny rovan'ny Manjakamiadana. Nilaza ihany koa moa fa tsy tompon'antoka velively ny amin'ny zava-mitranga ao amin'ny rova hatramin'izay ka hatramin'izao. Maro amin'ny mpanao gazety no mbola tsy afaka maka vaovao araka ny tokony ho izy noho ny fisian'ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana eny anivon'ny sampandraram-panjakana sy ny sampandrara samihafa. Nanamafy ny filohan'ny holavitry ny mpanao gazety na ny OGM androany fa zofen'ny mpanao gazety no maka sy mahazo vaovao ahafahany manatanteraka ny adidiny eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Miala Rarinombana sy Tokra Marla. Na dia teo aza ny fanamafisana nataon'ny holavitry ny mpanao gazety ny amin'ny tokony isitrahany ireo mpanao gazety ny fakana vaovao ankalalahana any amin'ireo sampandraram-panjakana asiany anivon'ny ministera misy hatrany ireo manidy izay loharanom-baovao izay. Anisan'ireo iaran'izany matetika ny mpanao gazety ny fahita lavitra sy nonjam-peon'ny MBS. Vao tamin'ny alahady lasa teo ihany koa no nisiany ilay tranga izay nanaovan'ireo mpanao gazety tsy miankina fialana Foroby tany Toamasina tany noho ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana nahazo azy ireo nataon'ny mpiara-dita amin'ny filoham-pirenena nandritra ny fidinana ifotony nataony tsy farany tany an-toerana. Mbola nanamafy ny filohan'ny holavitry ny mpanao gazety fa zofeno an'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tiasa ity no mahazo vaovao ankalalahana ary tsy tokony hisy mihitsy ny fanavakavahana. Anaovana antso ombieny fa ny mpanao gazety dia mampisitraka ny zoan'ny olom-pirenena ho amin'ny fahazahoana vaovao. Dia io koa ilay ligne éditoriale na ny tondrozotran'ny fanoratany orinasa-gazety tsirairay. Manana an'izay fahaiza-manao an'izay zany ny orinasa-gazety tsirairay ny amin'ny fitaterana ny vaovao io fa ny vaovao voamarina sy ny vaovao amarinina no ampitaina fa tsy hoe izay mahafinaritra ny mpanome vaovao ka misafidifidy ny orinasa-gazety ampitana ny vaovao hoe ty ny metimety amiko dia ty ny ampitaiko na ty fa ny mpanao gazety rehetra dia mitovy daholo ny zoany ny amin'ny fahazoana ny loharanom-baovao ka ny mpanao gazety mba ho ajaina le zoany ho amin'izay hoe fanomezana ny loharanom-baovao izay fanomezana ny vaovao izay. Maro ihany izay antso natao izay fanambarana natao izay mikasika ny fanilikiliana ny mpanao gazety. Misy ny tranga voaniseho tany amin'ny faritra Atsinanana farany teo ny amin'ireo mpanao gazety voalaza ho voailikilika raha nitatitra voaray avy amin'ireo namana mpiara-miasa any dia olona tsy ao anatin'ilay fahefanany amin'ny hoe tokony amin'ny fandaminana ny mpanao gazety kory no nanao an'izay fanilikiliana izay dia izay ny tena magaga fa tsy ekena zany tsy tokony ekena mihitsy ny tranga ohatr' izany satria ireo mpanao gazety ireo mpiara-miasa amin'ny mpanome vaovao. Ahoana moa ny ahafahana mampisitraka an'izay zoan'ny olom-pirenena izay raha ohatra ka mikatona ny loharanom-baovao. Tetsenkilany nanamafy ihany koa ity filohan'ny OGM ity fa tokony hanao ny asany hampamendrihana ihany koa ireo mpanao gazety ahafahana manome vaovao marina ho an'ireo olom-pirenena. Amin'izay zo izay koa nefa dia misy adidy sy andraikitra ny mpanao gazety hoe oka ho vaovao tena hoe voamarina
no avoaka ho ampitaina ho amin'ny olo-pirenena ka mpanao gazety koa aoka tsy hoentina ho amina sehatra maloto ve na hoe manambany ny asantsika ny asa fanaovan-gazety fa tena hoentina ho amin'izay hoe zoan'ny olo-pirenena azo vaovao zay mba hanampiana ny olo-pirenena ho amin'ny fanapahan-kevitra dia aoka ihany koa zany tsy natao hoe ho fitaovana tadiavam-bola amina fomba tsy mendrika tsy manaraka ny etika sy ny deontolojia ilay asa fa tena apetraka amin'ny toerany amin'ny mahamasina azy zay. Nilaza moa ny teo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety fa efa misy ny pakiady hiatrehan'izy ireo izay fanirikiliana sy fanavakavahana mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izay amin'izao fotoana izao. Miditra tanteraka anatin'ny fotoanany doro-tanety indray isika amin'izao fotoana izao velaran-tany 60 hektara no hotohoton'ny afo tao amin'ny faritra Fambolekazo tao Marohogo ao amin'ny faritra Menabe ny alahady lasa teo. Toeram-Pambolekazo mahery ny 50 hektara ny ao Marohogo ary izao levon'ny afo tao anatin'ny indray mpimaso izao. Raha ny angom-baovao dia ny alahady tamin'ny valora maraina no fantatra fa ny antombohan'ny afo ka tsy voafera sy tamin'ny fitora ariva. Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika izao doro-tanety goavana izao ary arahina ao anatin'izany ny mponina mipetraka manodidina ity toerana ity. Maresaka iraisam-pirenena dia entina anomanana ny fihaonana mikasika ny fihaonana maneran-tany ho an'ny fandiniana sy fifampiresahana momba ny toetry ny andro ihany koa ny COP27 izay ho atao an'i Egypte ny volana novambra izao dia misy ny fihaonan'ny firenena afrikana manomboka ho Omaly alatsinainy. Republika Demokratika ny Congo no mandray ity fihaonana ity. Aharitra 3 andro ny fihaonana ka isan'ny hodiniana ny fangatahana fanampiana ho an'ny firenena marefo. After Solindrebe si Mathieu Prince. Firenena mandidina ny 70 ny tonga ao Kinshasa, renivohitra Republique Démocratique du Congo hatramin'ny Omaly. Maro ny lahadinika ho jerena miaraka mandritra izany, ahafahana manombana ny fihaonana ny COP27 ny 9 ka hatramin'ny 12 novambra izao ao Sharm el Sheikh, Egypte. Manaova bebe kokoa hiadina amin'ny fiarovana ny toetry ny andro anampiana ireo firenena marefo, io ny teny nivoatra Omaly alatsinainy. Mila manampy sy mijery firenena sahirina ireo firenena lehibe, indrindra fa ireo manao fandotona sy manimba bebe kokoa ny tontolo iainana ho hiatrany fanehoan-kevitra. Nandritra ny lahateny fanokafana nentin'ny Prime Ministre ny RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, sy ny ministra ny tontolo iainana ao an-toerana, Eva Bazaiba, dia namerina indray fa i Afrika dia tsy tompon'antoka amin'ny famoahana entona na gaz à effet de serre afa-tsy 400 monja maneran-tany. Amin'ny maha-firenena andalam-pandrosoana ny ankamaroan'ny firenena afrikanina dia sarotra ny manao safidy amin'ny fahantrana izay mbola ady mavesatra tsy maintsy antsoroana sy ny fijerena mikasika ny fiovan'ny toetry ny andro izay andraikitra lehibe iray ihany koa. Mila oksizena isika ary mila sakafo ihany koa hatrany nambaran'ny ministra ny tontolo iainana RDC raha nangataka ny tokony hijerena ny fahantiantoka sy ny fahasimbana teraky ny fiovan'ny toetry ny andro ny firenena mahatra nandritra ny fihaonana tamin'ny COP26 natao tao Glasgow, Écosse ny novambra 2022 teo dia nolavin'ireo firenena lehibe izany. Mitoetra io fanapahan-kevitra io hatramin'ny 2022 ary ny fiaraha-midinika sy ny fahafahana manatanteraka ny fanampiana takin'ireo firenena mahatra. Andrasana indray araka izany mety ho fanapahan-kevitra goavana mandritra izao fivoriam-be ho an'ny toetry ny andro fa 17 izao. Raha andresy lahatra ny rehetra fa misy tokoa ary efa mizaka izany avokoa izao tontolo izao, antenaina ny sy ny fandresendahatra mifanaraka amin'ny zava-misy enana ankehitriny. Tapitsary ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany ireto no arahinao ary ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina aorian'izay ny fandaharana Global News. Ho any androany isika dia anaraka ihany koa ny reportage ny France 24 mikasika ny rarahan'ny Kiungo, Madagascar, la colère des familles des victimes des Kiungo. Aorian'izay no anarahantsika ny horonan-tsary endiablé. Ny tena kosa ary ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindray tompoko.